ny tena kristiana dia mamantatra ny fanahy. Araka ny fandresantsika tamin'ny fandarana teo aloha dia mila fantarina tsara ny fanahy ankehitriny satria maro amin'izy ireo no tsy avy amin'ny tompo. Andenge ho ampatsiahintsika kely izay nolazainy Jaune ry malala aza mino fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Hitantsika ao amin'ny Deutéronomie fa nisy ny mpaminany izay naminany ary tanteraka ny faminaniany nefa tsy nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra atao amin'ny fahamarinana izy, noho izany dia mpaminany sandoka. Hoy ny voasoratra hoe lozana izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny arak'izany teny izany izy dia olona izay tsy posahan'ny fahazavany maraina. Vantany vao misy milaza ny tena no mpaminany na apôstôly na mpanompon'Andriamanitra samihafa dia fantaro raha mifanaraka amin'ny toetr'Andriamanitra voalazan'ny Baiboly ny afatra lazaina. Efa noresantsika ihany izay tamin'ny fandarana teo aloha fa antitra terina hoe raha mifanohatra amin'ny voalazan'ny Baiboly sy izay tena fahamasinan'Andriamanitra iray dia miharihary fa tsy avy aminy izany mpaminany izany. Manaraka izany dia fantaro hoe tanteraka ve ny faminaniana no lazainy. Raha nanome daty mazava izy ka tsy tanteraka izany dia miharihary fa tsy avy amin'Andriamanitra izy ary sandoka ny faminaniany. Tandremo koa anefa fa raha tanteraka aza ny faminaniana ny lazainy dia tsy voatery ho faminaniana marina sy araka ny tenin'Andriamanitra avy hatrany izany fa mila fantarina mialoha aloha. Izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba harahana, aza ampinao izany na ary aza ny esoranao. Ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany hivavaka aminy, raha tahiny misy mpaminany na mpanonofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanikafa, aoka nompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nilazainy taminao dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany izany na mpanonofo ianao fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo, ahalalany na miorina ny fitiavana amin'ny Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra nareo. Manarany Jehovah Andriamanitra reo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feo no henonareo ary aoka izy no tomponareo sy fikirinareo. Araka izany dia ahitana ny mahasandoka na tsy mpaminany ihany koa ny fahatanterahany fa indrindraindrindra ny zavatra lazainy sy ny fitarihan'ny olona. Raha toa izy ka mitarika ny olona anaraka ny tenany na mitarika ny olona amin'izay fampianarana vaovao noforoniny na mitarika ny olona amina karaza-poto-pampianarana vaovao anompo azy sy anindraindra azy ary indrindra tsy heno afa-tsy izy ary anolo ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafatra sy ny teniny dia sandoka ary tsy avy amin'Andriamanitra izy. Ny amin'ny mpaminany izay maminany fedanana raha tanteraka ny teniny dia ho fantatra fa mpaminany ny rahan'i Jehovah tokoa izy. Tamin'io fotoana io Jeremia dia niteny tamin'ny Anania mpaminany sandoka ary entitra ka nilaza taminy hoe dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Anania mba henoy ry Anania, tsy naniraka anao Jehovah fa ianao dia mampitoky ty fireneny ty amin'ny lainga. Koa izao lazainy Jehovah, indro esoriko tso amin'ny tany ianao amin'ity taona ity ihany no afatesanao satria fiodinana tamin'i Jehovah no notorianao. Manaraka izany fomba ahafantarana na mpaminany marina na tsy ny olona iray dia ny vo izay entiny araka ny lazainy Jesosy hoe mitandremy ianareo fandraho vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafinondry fa ny ao anatiny dia ambodimy toy izy. Ny vo no ahafantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo vany olona na aviavy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny faminaniana marina sy tena izy dia hita amin'ny vokatra entiny mpaminany sy ny ministera entiny santionana reto jerentsika reto. Ny tena mpaminany marina dia anambara foana ny fahotan'ny olona sy ny fandikana ny didin'Andriamanitra. Ny tena afatra goavana entiny mpaminany dia ny fampibebahana ny olona, ny fampitandremana ny olona sy ny fiantsoana azy bebaka araka ny voasoratra hoe ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao tahaka ny anjo maraka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Ny mpaminany marina dia tsy vitany hoe ilaza zavatra izay ho avy fotsiny fa mitondra teny manindrona, teny maranitra ary teny mpaminany mazana dia misy fampitandremana. Milaza ny fitsarana ho avy noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Faminaniana milaza ny fitsaran'Andriamanitra ohatra ny hitantsika ao amin'ny Isaia 4:20, andininy 2, Apokalipsy 4:10, andininy 9. Manaraka izany ny mpaminany marina dia mampandroso ny fiangonana fa izay maminany kosa miteno amin'ny olona ho fampandrosoana sy fampirisihana ary ho fampiononana.
ankoatr'izay a dia miariary ny voentina raha ao anatin'ny fitiavam-bola fitiavan-karena fitiavana ny aren'ny tany izy tsy mitory ary tsy mitarika ny olona raha tsy ho amin'izany dia miariary fa tsy avy amin'Andriamanitra izy na inona alehibe ny faminaniana ny lazainy na nylaza izy fa avy any an-danitra na nylaza izy fa nisehoan'Andriamanitra na nylaza izy fa apôstôly na mpaminany rehefa tsy mitondra ny vokatra araky ny tenin'Andriamanitra izy dia tsy avy amin'Andriamanitra izy zay raha tia tena ihany koa izy tsy tia ny hafa tsy antra olona fa manango karena ho an'ny tenany fotsiny manangona rakitra sy mitango vola amin'ny olon'Andriamanitra dia tandremo fa tsy avy amin'Andriamanitra izy na koa izy mampanompo olona fa tsy mba manompo araky ny voasoratra hoe ny zanak'olona dia tonga mba hanompo fa tsy tonga hotompona dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa sandoka izy raha toa izy manjakazaka eo amin'ny olona izay iandreketany ary indrindra mpamina ny sandoka izy raha ao anaty fijangajangana fiarakerahana amin'ny vehivavy fitiavana kely tsy fahatokiana ary lainga noho izany aoka isika tsy ho maika loatra ilaza olona na mpaminany hoe avy amin'Andriamanitra ranona na avy amin'Andriamanitra ranona fa aoka hijery sy hamantatra ny toetrany aloha mialoha ny zavatra rehetra ary tsarovy fa mpaminany azo antoka na ny pastera indrindra azo antoka ary ny tena mpiandry ondry tsara indrindra izay azo antoka ary tsy ahinao mihitsy hamitaka dia tsy iza fa Jesosy Kristy koa aoka tsika hanankina ny fotsika manontolo aminy hanankina ny fanantenantsika rehetra aminy ary hanompo azy irery ihany fa tsy ho voafitaky ny mpanompon'Andriamanitra eto seroa izay mitsangana amin'izao vanim-potoana farany izao